Ahita zava-baovao ny mpankafy fiarakodia sy ny moto ary ny tontolon'izay roa zay mandritra ilay hetsika Tuning Show dia ny faharoa tanterahana eny amin'ny Coliseum Matsonjombe. Araka izany no maro ny fandaharam-potoana mbola ho tanteraha. Izany ny fiara raitra sy ikafarina amin'ny teknôlôjia, tsara tarehy tokoa ho sady mpanjakan'ny hafainganam-pandeha. Reto kosa ny fiara tranainy kanefa tsara karakara izay mbola manana ny maizy azy ho an'ireo ho manana fitiavana manokana amin'ny sehatry ny fampirantiana fiara. Tsy ambakan'ireo fiara maro samihafa kosa ireo moto izay manana toerana manokana ihany koa eo amin'ny sehatra misy azy. Nisongadina avokoa izany sy nandritra ny andro voalohany ny sokafan'ilay hetsika Tuning Show andian'ny faharoa izay karakarany Himada Tuning Club etsy amin'ny Coliseum Matsonjombe. Androany zany dia fionan'le club sy ny association sy ny particulier rehetra sy participer sy niaraka an'ireo zay ao anatin'le partenaire sy ny sponsorine zay ao anatin'le ferrana le ao anatin'le programme ny façonné an'le mécanika sy ao anatin'le tuning mihitsy zany no niona daholo aloha dia ny lasa mifankalala bebe kokoa zany dia mbola hitohy hatrany no anomanana no avin'le letaleta zay ao anatin'le fanatsarana le fiara. Ny farany herinandro no natokana ho ambom-pionan'ireo mpankafy ny sehatry ny tuning. Manomana hetsika mampangitakitaka azy ireo araka izany ny Himada Tuning Club. Tena zomamo zany moa dia hoe ouverture aloha hoe tena natokana kokoa zany an'le hoe le olona tena le hoe tena mpanjify zany ao anatin'le tuning sy anatin'le mandra mécanique automoto fa tena manomboka sabotsy alahady zany zay vao tena hoe amin'ny public zany io zany vao tena hoe zay public tena tia fiara ka tia moto na scooter zany dia eo izy ny tena hoe ilina tsara zay ijereo ohatrany ao anaty kosa moa zany hoe ao anatin'izany hoe tuning zany hoe kojakoja manatsara amin'ny fiara sy le ao anatin'le tena hoe felam-bolo koa moa izy ka satria io no tena tia gasy koa zany hoe fiara zany tena anisan'ny tena mahafinaritra atantsika gasy ao anatin'le programme zany an'io sabotsy alady io zany zay le hoe zay misy mpifanjay niaraka amin'ny tuning zany dia ny ao ny animation maro zany zay pandia ao ro zay pihira ao koa ny démonstration show animation zany zay thème eo akaikin'le monde an'le tuning mihitsy zany hoe misy toville zany anao gymkana na moto koa anao an'le gymkana misy koa ro zay tena hoe fiara anao an'le hoe drift sy anao an'le tena hoe démonstration an'le fahaizana mitondra moto sy fiara zany mitondra moa zany dia hoe tsy dia tena hoe mitondra hoany dia mafy fa anao karazana hetsika hafa kely miaraka amin'le moto sy le tobile zany. Efa mba toerana ny resaka fampirantiana sy fampisehoana nandritra ity andro voalohany sy nisian'ny Tuning Show andian'ny faharoa etsy amin'ny Coliseum Matsonjombe ity. Ankoatran'ny fiara dia misokatra ho an'ireo be sy ny maro ihany koa ireo tranoeva misy ireo akora fikirakirana fiara hy fiarakodia hitsara endrika. Hatramin'ny iray alina mandritra ireo 3 andro isindy hetsika no isan'ireo mpitsidika indrasan'ny Himada Tuning Club.